Araka ny fanambarana izay efa nataon'izy ireo ihany koa mpikambana ao amin'ny syndicat ny mpiasa-panjakana ny 12 jona lasa teo dia raha mpitso no amerina ny fanairana ireo mpiasa-panjakana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Sempama sy ny Paramed. Nampiantso mpanao gazety ny filohan'ny Sempama sy ny avy ao amin'ny Paramedy androany mba ho fanamafisana ny fanambarana izay nataon'ireo mpikambana ao amin'ny syndicat ny mpiasa-panjakana ny 12 jona lasa teo. Momba mifamorina ny mpiasa-panjakana rehetra mba hivondra ho mariky ny firaisankinan'izy ireo raha mpitso 3 jolay. Izany dia miompana amin'ny fitakiana mahakasika ny karaman'ny mpiasa-panjakana. Raha ho amin'ny fampianarana izao dia atsasaka ireo mpampianatra miisa 520 ihany no voalaza fa efa andalana ny fiarakarana ny karaman'izy ireo. Ireo mpikambana valy mianadahy ao amin'ny Sempama kosa dia mbola tsy nahazoana valy ny fitakiana mahakasika ny karaman'izy ireo, hoy ny nambaran'ny filohan'ny Sempama. Manaitra zany zay ny tompon'andraikitra ministera fanabeazana pirenena indrindra sy ny mpampianatra namana rehetra sy andray andro manana aretina. Etsekilan'izany ireo mpampianatra fram izay mbola averimberiny Sempama foana fa ivo ny fitakiana ho an'ny Sempama azadino fampatsaivana fa ny 7 isan-jato mampandeny fampianarana sy fanabeazana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia ireo mpampianatra fram ireo. Mpampianatra fram tsy manana tsy nahazo fanofanana na kely ary nefa dia mampianatra tsy tsy fahaditsony akory fa izay ara miady hoe averiko indray hoe ivo ny fitakiana izy ireo. Etsy an-danin'izay raha ny volazako teo ny hoe mpampianatra fonctionnaire mbola tsy mandray karamatra amin'izao sy indrindra le valimena ny mpampianatra fram dia azo atao hoe raisina rofina amin'ny sibika ireo sady voaroka no tsy nahazo subvention. Naneho ny heviny ihany koa ireo avy amin'ny Paramedy mahakasika ny fitakian'izy ireo na dia efa voalaza fa efa andalana ny fikarakarana ny karaman'ny Paramedy ny fanjakana. Dia itoy ny tolona mandra-pivaly an'izay fitakianany sy andrariny apetraka amin'ny mpiasa-panjakana rehetra isan-kanavaka. Nambarin'ireo tompon'andraikitra fa tsy hanakahotana izy ireo indrindra eo amin'ny fampianarana fa handray anjara tanteraka feno amin'ny fanadina fanjakana saingy mbola itoy kosa ny tolona mandra-pivalin'ireo fitakiana.